misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fanomerabantsika tsirairay avindray tratra ny fotoana manokana izay ndraisana ny lesona ho an'ny tanora zokany amin'ity an'ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ianao any mba hitrakatsany ihany koa ary ny fanahy masina ny ankahery amin'ny fotoantsarotra rehetra. Aloha handerantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao izahay ny amin'ny mpanomponao izay mbola nomenao fahafahana hianatra ny tenao ankehitriny. Gataka aminao raha io mba hitahinao azy manokana ny ankaherezanao azy manokana ary eo ka ny fahamarinanao any anafaka azy aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe teo anaty amin'ny pilato. Kion-dalana lehibe ao amin'ny tantara ny nandefesana an'i Jesosy ho any amin'ny pilato. Eo am-pelatana amin'ny fanjakana Rômanina izy izao. Tsy nety niditra tao anaty rova nisy amin'ny pilato ireo mpitondra fivavahana fandrao voaloto araka ny fombafomba satria efa nihinana ny Pasika izy ireo. Andeha nefa ho jerentsika amin'ny fizotra an'ireo toe-javatra telo voalohany reto mikasika ny fiampianganan'i Jesosy ny voalohany. Nanantona ary nanontany ny heloka nataon'i Jesosy araka ny lalàna i Pilato. Niteny ratsy an'i Jesosy ireo mpitondra fivavahana rehefa avy eo ka nanantena fa hanaiky fotsiny ny fangatahan'i Pilato kanefa tsy nisy heloko Jesosy izay nofaritany manokana. Niariary ny fikasana izy ireo izay hamonan'i Jesosy rehefa niteny Pilato hoe entonareo izy ka tsara ho araka ny lalànareo. Tsy nanana fahaleovantena hamonoana olona izy ireo manko satria tsy nahazo alalana avy amin'ny fanjakana Rômanina. Vonona nanao ny fomba rehetra izy mba hahantona amin'ny hazo i Jesosy ka eo ambanin'ny ozon'Andriamanitra mivantana. Ny faharoa, niverina niditra tao anaty rofo Pilato mba nandiady an'i Jesosy. Hita ao amin'ny filazantsara efatra ny fanontaniana hoe ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Mampifanatrika ny Kaisara sy Kristy io andalana io. Raha tadedomondoza ny fanjakana dia ho toraka izany koa ny toeran'ny Pilato. Ho an'ny Pilato manokana dia tsy mitombina ny hoe mpanjaka ity Galiliana tsy ho mpiainana ity. Ny valitenin'i Jesosy moa dia manambara fa izao ny fotoatin'ilay fanontaniana manao hoe ianao ve ny mpanjaka ara-politika sa mpanjaka ilay Mesia? Diso fandray ny toetoetra ny fanjakan'i Kristy ny olona manerana ny filazantsarany Jaona. Ny fahamarinana no harena ao amin'ny fanjakana io. Toa tsy liana tamin'ny fanjakana tsy ara-politika io akory Pilato. Ny fahatelo dia izao nivoaka teo ivelany indray Pilato nifandahatra tamin'ny vahoaka izay nitarika ny nitaky ihany koa ny fahafatesan'i Jesosy. Tsy hitan'ny Pilato izay heloko Jesosy saingy nekeny ny amitsorana voafonja iray amin'ny Pasika araka ny fomba Jiosy. Nomeny safidy ny Jiosy na i Jesosy mpanjakan'ny Jiosy na i Barabasy ilay lehilahy sipikomy. Hita ao amin'ny Jaona 10 koa io teny fa noritsoritana ny Barabasy io ilazana ny manimba ny ondry. Teo anatrihan'ny mpiandry tsara sy izay manimba ny andian'ondry dia naleo ny vahoaka ny vidiny faharoa.
dia ilay ratsy indrindra. Matetika ny fiheverantsika olombelona, matetika ny heverina fahaizan'ny olombelona dia tena fahatalana tokoa eo mason'Andriamanitra. Tena fahatalana ihany koa eo mason'ny fahamarinana satria milona ao anatin'ny fahotana loatra isika. Araka izany dia Kristy ny vahaolana. Raha tiantsika ny hanana ny mazava dia Kristy ilay mazava ny noraisintsika ka hanafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra mba hahafantarantsika ny lalana marina. Teraka tokoa ny izany eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao rehetra. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra iray eo ny amin'ny teninao, tianay tokoa ianao hanazavatra ny fiainana tsirairay avy, na ny tokantranonay, na ny asa manjaranay, ny anankohonanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.